Arena anaty rano, resorsa haleutika manana ny tsy ananany hafa i Madagasikara. Raha tsy resaka afa-tsy ny ao anatin'ilay ranomasina 4,4 sy 1,3 kilometatra toradroa ny velarany, ny morotsiraka amin'ny rify 605 kilometatra, mitahiry harena tsy entampesipesenina. Hazan-drano izay mahery ny 2 hetsitaona eo isan-taona no aondrana, ary miantoka ny 100 ny harikarenan'ny faobe. Eo ihany koa ireo rohy voary, ny biby amam-borona, zava-maniry samihafa, biodiversité mahery ny 300 karazana, ireo akorandriaka espèce coraux ananantsika maro tsy fahita naiza naiza. Fikarohana, ivitoerana tokana no mioropototra amin'ny harena anaty rano eto amintsika, ny Institut Halieutique des Sciences Marines ao Toliara. Ivitoerana namokatra manam-pahaizana, namoka voka-pikarohana, azo na ary efa ampiarina eo amin'ny fampiroboroboana ity sehatra ity eto amintsika. Nitsidika ny IHSM ny fandaharana, io ndray no hitondrana ianao amin'ity ampahany voalohany ity, dia ny fandalovana tao amin'ny tranom-bakoka ho famantarantsika amin'ny akapobeny ny zava-misy ao anatin'io ranomasitsika io. Miaraba antsika mpijery televiziona malagasy, anasananao ny fandaharana. Ela araka ny voalaza tao am-piandohana dia eto amin'ity ivitoerana ity zany no hitondrany ny fandaharananao. Azo velona fa ivitoerana tsy dia fahita loatra kanefa efa namokatra atao hoe pikaroka sy manam-pahaizana maro eo amin'izay sehatry ny harena anaty rano zay. Andray matontaleha tsara faritana angamba mikagagaga ny mpijery hoe inona moa zany reto zavatra manodidina reto. Angamba ho zaraintsika fo izay dia rehefa avy eo ny IHSM izay miona eto amin'ity université Toliara. Ya, isika ato aloha zany dia ato anatin'ny musée an-dranomasina izay mitondra ny anaran'ny docteur Besandrantana Arnaivo. Zao zavatra hitantsika zao zany dia zavatra biby moa ny ankamaroany hitantsika zany trondro avy any anaty ranomasina daholo, ezahana ho hita aby daholo zany ny zava-mananaina rehetra miaina mikasika ranomasina, anisan'izay ny vorona. Satria ny vorona tsy hoe ao anaty ranomasina izy miaina fa iny amin'ireny nosy reny dia trondro ny sakafony sisa. Be dia be izy ato, afaka jerentsika daholo manomboka amin'ny tsy hita maso raha tsy amin'ny microscope ka hatramin'ny ngeza indrindra, ny trondro ngeza indrindra, zay ireo moa izy hitantsika manodidina antsika reo. IHSM dia ivitoeram-pampianarana sy fikarohana izay ato anatin'ny université-ny Toliara no misy azy amin'izao fotoana izao. Na dia zany aza efa taloha lavitra université-ny Toliara ny foronany satria tamin'ny taona 1975 izy no niforona voalohany ary niaraka tamin'ny université de Madagascar tamin'izay fotoana izay dia aty Toliara zany nanaovana anazy station marine de Toliara ny anarany tamin'izay natao indrindrandrindra hanaovana fikarohana momba ny tontolo iainana an-dranomasina, ny haran-dranomasina no tena nanombohana anazy tamin'izay fotoana izay. Dia taty aoriana taty zany nitohy hoe ahoana ny fampiasana ny haran-draiky sy ny harena anaty ranomasina amin'ny alalan'ny jono, amin'ny alalan'ny fampiasana azy amin'ny zavatra rehetrarehetra ka hatramin'izao zany. Izay zany IHSM sady manao fampianarana, fampiofanana université manjery manontolo anazy no manao ihany koa fikarohana ara-tsiansa. Mikasika ny ranomasina zay. Mikasika ny ranomasina, rehefa mikasika ny ranomasina rehetrarehetra zany dia ataonay ato ny fikarohana. Mikasika ny ranomasina tsy vitany hoe biolojia fotsiny, fa ao ny fizika, océanographie physique, ao ny cartographie, géographie, ao ny social, mikasika ny hoe iza ny mpampiasa ny ranomasina ohatra. Amin'izao zay azy efa miditra koa miresaka hoe économie ny ranomasina. Malaza moa zao ny toe-karena manga, fa akoatry ny mahatoe-karena manga azy amin'ny ankapobeny zany dia amin'izao koa zay miditra miaraka amin'ireo namana économiste ireo hoe miditra mijery an'izany hoe comptabilité des océans zany. Aleo tsy ataoko amin'ny teny gasy aloha izy mba tsy ho diso satria tsy mbola tsy nomeny zareo any handikana azy amin'ny teny malagasy. Ka raha fa mikasika ny ranomasina zany le izy na ranomasimbe na rano aza, satria manao resaka fiompiana tanety koa zay, fa rehefa rano fotsiny zany dia efa tafiditra anaty tany misy atsika aty raiky 7 isan-jato mahery ny velaran'ny tany dia ranomasina no
mandrakotra azy io zany maro ny zavatra anatin'izay ao na ny aina misy eto ambony tany na ny zava-mananaina avy any anaty ranomasina no tonga dia zay dikan'izay zany ny zavatra atao fikarohana ato sy ny zavatra hitatsika ato dia izy rehetra mihitsy manomboka amin'ny tsy hita maso araka ny teneniko teo ny microba ny virus mandeha miditra milomotra ny trondro ny vorona ny biby rehetrarehetra zay mampalaza ny ranomasina zay tonga iny amin'ny voliatsika zany sasany ary matsiro le sakafo azany ranomasina fa reny zany anaratsika daholo mialoha tena idirantsika le resaka fikarohana tsara hofantarina ihany angamba ny hoe eo amin'ny lafiny fampianarana atraiza zany zao ny ato zay lafiny fanofanana sy famoahana mpianatra zany ny IHSM satria zay ny anarana ahafantarana azy am'izao dia manofana manomboka amin'ny taona voalohany ka hatramin'ny farany talohan'ny 3 sy 4 arivo dia mpianatra efa navita taona fahatelo tany amin'ny faculté science no mandeha aty vadika océanographie fa nanomboka tamin'ny taona 4 sy 4 arivo zany zahay mano anisan'ny promotion voalohany tamin'izay dia niditra taona voalohany mihitsy zany hoe vao navita bac scientifique SD sy C dia afaka manao fananana miditra ato dia manao licence afaka manjanona amin'ny licence ianao licence de la mer licence en sciences marines et halieutiques zany na manohy master koa raha ohatra ka mba te hiakatra niveau ambonimbony dia afaka manohy hatramin'ny doctorat amin'ny ankapobeny nisan'ny mpianatra ato aminay zany ny raisinay eo amin'ny 5 isa-taona eo dia manodidina an'izay eo vitsy kely re izy raha pitahaina amin'ny tadiavitsika eto Madagasikara nefa ny sarotra ny fikarohana sy fianarana an-dranomasina satria tsy maintsy mandeha any anaty ranomasina mandeha manao fampiharana indray mandeha fotsiny mpianatra folo any anaty ranomasina dia efa mandany ohatra ny 2 tapitrisa ariary dia raha izay zay zany tsy tianao fampianarana ohatran'izao fotsiny fa tsy maintsy eo le fampiharana satria 20 isan-jato mahery ny fotoana lany amin'ny fampianarana ato dia fampiharana daholo na anaty rano zay na tanety anaty amin'ny morontsiraka na anaty laboratoire dia zay zany tianay mba hijanona foana zay kalitaon'ny fampianarana zay dia zay anisan'ny mahatonga le izy hoe aleo kely fa mafonja le fampianarana daholo zany hoe eo amin'ny 500 sy 400 eo zany ny isan'ny mpianatra atao aminay manomboka amin'ny taona voalohany ka hatramin'ny doctorant am'izao fotoana zao zany hitatsika teo fa maro dia maro ny zavatra izay voatrahiry ato anatin'ity tahirim-bakoka scientifika zay ka maneho ilazana azy any ampiasainy ny IHSM indrindra moa lafiny fikarohana zany tena ilana azy zany anisan'ity karazana trondro be moa zany soka mitendra mandosotra na dia inona zay farahan'ity trondro angambany satria ngeda tokoa izy ity no tehirizinato iny izy ity ary manamona sy manamona ny karazam-pikarohana zay ahafantarana azy atao anaty tranom-bakoka tsika vakoka tena anisan'ny vakoka manandanja tokoa ity trondro ity raha resaka ranomasina zay dinina satria ity dia trondro efa ela be mbola talohany reny dinosaure reny efa nisy ary izy azo lazaina hoe teo anelanelan'ny izy zany no nanomboka ny biby mana-kaso-damosina avy any anaty ranomasina dia izy no teo anelanelany nanomboka nandeha aty ambony tanety zay vao nisy ny biby mana-kaso-damosina aty an-tanety ary hitanareo amin'io sariny io raha trondro raha tena marina ny trondro riniky anina miny le nazoarana reny tonga dia mipetaka amin'le vatany fa izy ohatra misy taolatanana mihitsy izy anaky 5 satria ny sasany tamin'ity karazan-trondro ity tamin'izany fotoana zany dia mandeha ty amin'ny tanety ty mihitsy mitady sakafo dia iny zany mbola tavela io iny le tanana mbola tavela zao io zany manisany mampiavaka azy koa efa manana avokafoka izy tsy miasa le avokafoka mahatrondro anazy fa hita ao zany hoe efa mbola nitazona amin'izay fandehanana taty an-tanety zay izy anisany mampiavaka azy koa tsy manatody tsy mitera tsy mamoaka atody izy mamokatra atody any izy fa tazominy ao anaty kibony ao dia ohatrany misy renjaza miaraka aminazy dia rehefa foy le atody dia mivoaka miaraka amin'ny efa ngeza zany le trondro dia miaraka amin'ny renjaza iny dia zay vao mivoaka le trondro ohatrany hoe trondro manatody trondro tera-vatana zany tena marina fa tsy hoe trondro zany mbola vakoka
vakoka aby zany fa ity trondro ity ndray dia miaina any anaty rano any amin'ny 50-60 metatra any ambanimbano any miainany zany rehetrarehetra zany zany amin'ny resaka fikaroana moa tsika teo vakoka izy io fa anaovana fikaroana koa satria ny fianarana manokana ny fomba fiainana io dia ahafahantsika mahafantatra hoe ahoana moa ny fomba nataon'ny biby eto ambony tany zany mba ahafahany miaina sy manino re zany s'adapté amin'ny malagasy miezaka mivelona amin'ny fiovaovan'ny toetrandro zay iainantsika am'izao zao misy fiovaovan'ny toetrandro ary ireo hitatsika betsaka reo dia manomboka makaty amin'ny ambony ranomasina ty izy raha taloha izy tamy ambany foana misy anazy dia ny fianarana ny fiainan'ireo zany dia fa ahafahana mahafantatra an'izay koa inona ary ny zava-misy eto ambony tany ty raha resaka fiovaovan'ny tena mbola misy izy io raha ty amin'ny amitsika ty zany dia amin'iny lakan-drano Mozambique iny tena misy anazy ary amin'ny Comore moa tena ahitana na ny équipe nationale zareo selakantiny anarany fa ny teo Madagasikara zao dia ato atsimotsimo toliara atao amin'ny helo-dranony ianatsonona Saint Augustin ao tena betsaka anazy zany raha tia toliara ty ary misy fotoana zay tena hoe hanao expédition tao mihitsy izay rehetrarehetra zay zany tafiditra anatiny hoe fianarana ny fikaroana momba ny zava-mananaina na biodiversité anaty ranomasina indrindrandrindra zany zao ny tsara marihana betsaka ny zavatra azo ampiasaina ny biodiversité marina raha fantatra izy raha tsy ilaza zao anisan'ny mampalaza Madagasikara zao hoe ny zava-maniritsika dia fanafody ny akamaroany 70 mahery fa zao koa nytadiditsika ny hahitana fanafody be indrindra dia ny any anaty ranomasina zany hoe ambonimbony kokoa ny sanjila hahitantsika fanafody amin'ny zavatra avy any anaty ranomasina telonjato aveny raha pitahaina amin'ny etiagalety 100 kilo mahery zany io raha tena ngely satria misy mahatratratra any amin'ny 1 metatra sy 50 1 metatra sy 70 any ny halavany selakantiny anankiray rehefa tena ngeza izy rehetra zany efa adilika rehetra hitatsika rehetra efa lehibe. Amin'ny tapany faharoa dia hiditra lanindanina kokoa isika mahakasika mbola ireo zava-misy ao anatin'io ranomasina io ihany. Mametraka mandram-piona tompoko lahy sy tompoko vavy.